MCC mijabaka ny asa fanaovan-gazety iteraka korotana aoriny fividianana. Facebook vadivavy ary fitovinany tsy misy olona mihitsy ve atao gouvernoura. Mahajanga vazaha iray hita faty tao Amborovy. Inary tokolasy tokovavy ankafaliana sy ampitiavana indray no tsy diako ny tokantranao amin'ity ariva ny Alakamisy 30 Septambra taona 2024 ity. Mahasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fifamoivoizana avy hatrany nitondra fanazavana mahakasika ny sehatry ny fifamoivoizana malona ny trangana lozam-pifamoivoizana sesy teto amintsika androany ny tompona raikitra eo anivony foibe ny fitsarana fiarakodia ando miaratina sy Andry Rakoto Malala. Ny sesesy ny trangana lozam-pifamoivoizana teto amintsika tato anaty ny andro maromaro saika ny tranganjany avokoa na teto an-tanan-dehibe na teny amin'ny lalam-pirenena saika ireo fiara fitateram-bahoaka no tena voakasika ao anatin'izany. Raha ny fanazavany tompona ndraikitra eo anivony foibe fitsarana fiarakodia ny 900 ny loza dia avy amin'ny mpamily avokoa raha amin'ny lafiny teknika ny 700. Tsy azo leferina ho izy ireo ny tandrevaka ataon'ny mpamily misy indrindra ny fepetra raisin'izy ireo manoloanjany. Io moa dia araka ny hita masontsika zay tsy afaka nampina ny masontsika hoe tomombana endrika ivelany avokoa ny fiara izay indrindra ny antipisiny ny foibe fitsarana fiarakodia dia misy ary nefa anaovana fitsirana ara teknika aty aminay dia mbola manatanteraka ihany koa zahay fitsirana tampoka eny an-dalambe ihany satria dia tsy afenina misy ireo fiara mitsoka na tsy manao mihitsy ny fitsirana ara teknika ireny fa miafina ambadika na anton-javatra maro samihafa ka izahay eto nivony foibe fitsarana fiarakodia dia manao an'ilay atao hoe fitsirana tampoka an-dalambe na ny contrôle inopiné mba hijerevanay manokana ireny fiara ratsy endrika ivelany na anatiny indrindra moa ireo fiara fitaterana olona ka zay hita fa tena tsy azo leferina mihitsy dia tsy maintsy andraisanay ny fepetra dia eo moa zany ny sazy avy aty amin'ny foibe fitsarana fiarakodia atao hoe inaptitude dia tirena mihitsy ilay tompony fiara na ilay mpamily hanamboatra azy ireny mandra-pahavitan'izay dia izay vomena ny validité ny contre visite avy eo. Isaky ny efa-bolana nanaova ny fiara fitateram-bahoaka iray ny visite teknika tsy tokony andro zany anefa ny tompona fiara avao andray andraikitra fa mila fanaramaso fikojakojana matetika ny fiara isoroana ny loza. Aza miandry ny fotoana anaovana ny fitsirana ara teknika na vao anamboatra ny fiara na ikojakoja ny fiara fa aoka isika ikolokolo sy ikojakoja atrany ary mandrakariva ny fiara mba hialana amin'ny tsy fatimombana ara teknika mba hiarantsika misoroka ny loza miaraka tsy ho vitany ariany ny soroka ny loza fa tsy maintsy manao tana maro isika mba ao anatin'izay mba ho ezaka hiarahamanana isoroana sy ampianana ny tranga lozam-pifamoivoizana. Tompona andraikitra feno amin'ny ady amin'ny lozam-pifamoivoizana ny rehetra manana andraikitra koavana amin'izany ny mpandeha asa hitorika na initsy ny mpitatitra raha misy ny fioaram-pefy sy ny fandikana ataon'izy ireo eny an-dalana isoroana ny loza. Eo izay vaovao ny fifamoivoizana izay hatrany dia niteraka fimemenomana ho an'ireo mpampiasa lalana androany ny fitohanana ny fifamoivoizana lava reny nisy tena mifatitra anosy andriafanambojanahary Mahamasina Ampefiloha akadimbahoaka sy ny manodidina nisy matsy ny fahatapahana ny lalana ny sotrana keny anosy ny maraina teo noho ny lanonana fankalazana ny 40 taona ny polisy-pirenena malagasy. Vaovao ny trangam-piarahamonina avy any Mahajanga indray lehilahy teratany vahiny iray no hita faty atao Amborovy androany maraina tsy voafatra mazava tsara ny tena antony nahafaty azy saingy efa tonga nakany razana ny fianakaviany sy ny BMH niaraka tamin'ny mpamonjy voina samy mamonjy MPS Mahajanga. Lehilahy teratany Suisse iray tokotokony eo amin'ny 17 taona no nisy hinamono teto Mahajanga izany hoe teto amin'ity lalana manam-pahatanana ity araka mifantatra dia tamin'ny 7 ora maraina tamin'ny asabotsy lasa teo no nivoaka ny trano ity vazaha ity ary dia zao hita faty tety amin'ny lalana Amborovy ity araka n'izao fanazavany no mety tompona andraikitra amin'ny BMH eto Mahajanga izao.
vahiny zany hoe tsy malagasy samby eo amin'ny 70 taona eo 70 taona mahery no hita teto amin'ny manam-patanana androany tamin'ity tetezana eto tia raha ny fijerevana azy dia efa elaela ihany no andro nahafaty an'izany lehilahy ray izany ataontsika hoe teo amin'ny 4 andro na 5 andro teo eo tsy fantatsika ntsony ny ora fa dia raha ny amin'ny akapobeany mbola andeha ny fanadiadiana any amin'ny tompon'andraikitra ny police judiciaire ny gendarmerie raha ny fijerevanay azy atao amin'izay masy dia mahafatesana mampiaya zay no azo lazana azy na ny hoe mort suspect zany. Araka ny fantatra teto dia vonin'olona mahatsiravina no niseho teto Mahajanga ity ary manambady teratany malagasy ety teratany Suisse izay monina sy mipetraka eto Mahajanga ity. Ny tsikaritra zany misy ny ratra iny mazava misy ny ratra fa le ity tenenantsika azy hoe ratra manahoana na ratra viaiza zay no mbola anaovana ny fanadiadiana. Misy ny singa amin'ny vatany efa tseotsony zany hoe mety misy zavatra nahatonga azy tsy teo fa efa hita hoe maty izy zay vao niseho zany le singa le tseo reny le nofotra zany ny aloha izy fa ny nahitana play zany le izy nahitana ratra amin'izany vatany lehilahy zany zay no mahatonga itenenantsika hoe fahafatesana mampiaya zany izao sokajiny izao fahafatesana. Midiky zany fa dia ao anatiny tsy fandriam-pahalemana-tanteraka Mahajanga amin'izao fotoana izao ary tsy ampy ihany koa ny carburant oety ny police nationale manao ny asany. Hiditra anatin'ny vaovao sosialy kosa isika manomboka eto tsy misy tsy mitaraina vokatry ny fitangan'ny vidim-piainana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo miaina anatin'ny fahasaranana ateraka izany ireo mponina ao amin'ny fokotany Vatomasina distrika Vohipeno faritra Fitovinany. Anatoerana amin'izao fotoana izao mitatitra amintsika ny antsipriany izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Mialy Rarombana sy Mateo Prince. Ny 570 ny mponina eto amin'ny fokotany Vatomasina distrikany Vohipeno dia seka mpamboly sy mpiompy avokoa. Mampiavaka n'ity distrika ity ny fambolem-bary sy ny fambolena lotisia ary ny fambolena voasary. Tsy mikely ihany izy ireo ahatsara ny vokatra kanefa dia tsy misy ny lalam-barotra ahafahana mamoaka izany. Manampitrotraka ny fahasahiranana lalina teraky ny fitangan'ny vidim-piainana izay tsy mitsaha mitombo ka tsindriana manokana ao anatin'izany ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny litatra ny menaka fotsiny izao nefa manodidina 7,000. Anisan'ireo ny andrandra ny fampidinana ny vidin'ny PPN tao anatin'ny 3 andro araka ny beky nomen'ny filoha ireo mponina saingy ny janona ho fampanantenana pokaty izany hatramin'izao ka very fanay mbola velona ireo olona. Nambaran'izy ireo fa misy fiantraikany eo amin'ny lafiny ara-pahasalaman'ny mponina ihany koa izay resaka fahasahiranana izay. Tena miakatra be ny vidin'ny PPN fompenontsika. Ny fiainana andavanandro nefa mila siramamy, paraky, sigara sy ny majinijinga nefa iny tena lafo vidy. Ny vidin'ny kafe vokatra aty nefa sy maleo sarany zany ny vidiny. Ohatra varotra kafe na 200 kapoaka raika. Sy mahazo siramamy kapoaka raika le vidin'ny kafe kapoaka raika. Tretely 300 ny vidin'ny siramamy kapoaka raika. Tratrin'le mpandoro tanety zany da sampy ny kitainy. Dia fa sarotra koa zany fiainana tena fiainana andavanandro zany tena manahirana atsika. Dia sy fantatra hoe iany tokony magnolana dia amboly siompy ianao nefa ny fiainana sarotra be. Dia eo amin'izay zany miteraka ny fahasahiranan'olo metraka amin'ny fahasalamana eo farany amin'ilay malnutrition le sy fampiasakafo. Vidim-piainana atao aloha mesarosarotra ihany satria sy mahavoatra ny olo da entana avy ambadika zany vidin'olo zany mahasarosarotra anazy zany ohatra ny saramaso ny vary ngeo dia natao mamboly vary zany olo sy da misy vary foka miakatra filo loatra da vao tia mividy vary zany olo vangony toetrandro matetika maigna. Olo aloha mamboly fa le voatra sy arakaraky ny herin'ny tanjaka amin'ny fambolena. Le olana zany tena aminay aty lefa miakatra zany ny vokatra anay aty da mora ny vidiny vokatra. Zay zany tena olana aminay aty satria lefa mila vary zany zany da gestionnaire zareo 300 ny kapoaka ny vary
nefa zao mividy fitonzao tingapoko vary no mafisiny sefipokotany aty Vatomasina ihany koa izay fahasahiranana sy fahantrana iainan'ny mponina ao amin'izay. Eo ny tsy fisina sy ny tsy fahampiana isan-karazany fa mbola olana hafa iainan'ny vahoaka eto amin'ny distrikan'ny Vohipeno ihany koa ny resaka alabotry noho ny tsy fisin'ny asa. Vokatra izy aty da party misy vokatra ohatran'ny letchi zao dia efa fotoagna hiakatra ny letchi zao manomboka novambra zao nefa ny mpividy tsy misy alefa ohatra Tananarivagna alefa ohatra ny faritra hafa agny zany ohatran'izay aby zany tena mahasarotra ny vidim-piainana aty dia mpamboly vary moa tena besaka aty kanefa zao zany tanimbary zao da maigna aby zao tratra ny tsy fisian'le toadrano aloha zany zao mba misy entreprise io zany mba afaka mba magnome anagnanan'olo vola zany etiky izay zany sisy aby ankehitriny amizao da tena sisy lalam-barotra misy hatreto aloha hatreto tena sisy noho ny fahasahiranan'olo sisy asa sisy iny zany da matetika halaboty zany tena misy ohatra mamakimaky tragno mangalatra vary an-tragnon'olo mangalatra vilagny ka da miangavo fitondram-panjakana zany mba hisinzo ny vahoaka ny Vohipeno. Manodidina ny 540 moa ireo mponina ao amin'ity vokotany ity. Saika miaina ao anatin'ny fahasahiranana avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Ny tetika savatsy nankohonana izay fandaharana asan'ireo mpitondra ny fandimby no nahafahan'izy ireo niotra teo amin'ny fiainana raha toa ka tsy hita hatreto izay tena vahaolana arosiny ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny resaka fifehezana ny vidim-piainana. Ny vaovao fanatanjahantena dia nitondra ny heviny sy ny fanazavana mikasika ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara. Ny mpamakafaka baolina kitra iray hatafaresaka tamin'ny andro miaradina sy andro Rakotomalala tamin'ity andro an'ity. Sarotra ny azona vokatra tsara amin'ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara raha mbola misy korontany eo anivon'ny federasion ho ny mpamakafaka baolina kitra iray. Ampisy fetrakelgoavana amin'ireo mpilalao izany no amafisiny fa tsy ny mpanazatra na ny mpilalao no olana fa ny federasion misanany baolina kitra mihitsy no tokony alaminy. Dia tsy mahafaly mihitsy aloha ny zavatra misy amin'ny lafiny fitantanana zany satria mbola misavoritaka ny tontolon'ny baolina kitra amin'ny lafiny fitantanana ny resahako zany misy akombe mantsy zay zavatra teneniko zay satria rehefa tsy misy ny fitoniana eo amin'ny fanatanjahantena dia sarotra ny hitana vokatra. Miteny zany ny mpijery hatramin'izay hoe efa lehibe daholo ny mpilalao tokony soloina le izy anie tsy dia any loatra ny fipetrany ny fanomanantsika ve mifandraika tsara amin'ny zavatra tiantsika atao ao anatin'le izy zay mety tsy mahomby izy après an'io dia ozytsika hoe le mpanazatra mihitsy ny tsy mamely fa tokony vana na hosoloantsika 100 ambirivo arivo rehefa tsy milamina ny tontolon'ny baolina kitra dia izay no nataony tsy misy fahombiazana zany tsy misy miracle zany ny baolina kitra. Ankoatra io mila mafisina mafimafy kokoa ny fanomanana sy ny fanazarantena ataon'ny ekipam-pirenena malagasy manoloana ireo lalao miandry azy amin'ny fifanitsanana iakarana amin'ny mondial 2022 raha tiana ny ahazona vokatra tsara. Ry zareo RDC raha teo ihany koa ekipa sangany ka tsy azo maivanina. Ka sarotsarotra ihany koa zany ny lalao atrehana amin'ny RDC Congo nefa na izany na tsy zany ara le ekipa mafimafy reny matetika ohatrany metimety amintsika zany hoe misy moral ihany indraindray azony mpilalao iatrehana raha vao mafimafy le mpifanandrana zany tao anatin'izay ka miaina miparazary tsika aloha miaina miparazary aloha zao ny zavatra misy mety andresy dia izay ny resahako amin'ny zavatra tsy apozona dia mety ho resy eo zany le izy tsy dia tena misy statistika tena hoe tena azo apetraka mazava mihitsy zany ny tontolon'ny bary aloha hatreto. Tsy ahivina fa omaly no nivoaka ny lisitra ireo mpilalao mandravitra ny ekipa-pirenena malagasy andray anjara amin'ny lalao indroa miataona amin'ny fionana amin'ny RD Congo ny 7 sy ny 10 ny volana oktobra ho avy izao.
Vaovao fanatanjahantena izay hatrany dia totosa omaly teny amin'ny kianjana Arby ny fitness test ho an'ireo mpitsara lalao malagasy. Natao moa izy ity ho fanomanana sahady ireo fifananana rehetra ho avy ary indrindra ihany koa hitarafana sahady ireo atolotra ao anatin'ny liste des arbitres FIFA 2022 sy 2020. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia voaheloka ikadra herintaona tranomaizina indray. Ny filoham-pirenena Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy ataoriny didy navoaka ny fitsarana tao Frantsa tamin'ity androany ity. Anjavandre maefa sy tahirinena. Totosandroany tao Paris ny fitsarana ny filoha Frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Nambarany teo nivy ny fitsarana Frantsay fa voaheloka ikadra herintaona tranomaizina ny tenany. No ny fampiasana vola tsy ara-dalàna izay nampiasainy tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 moa no tena vesatra ny hampangana azy. Tsy tonga nanatrika ity fitsarana azy ity moa Nicolas Sarkozy, saingy nanambara telefônina tamin'ny mpisolo vava azy fa hampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ambony. Efa nampitandrina ny tsoratra nyity filoha Frantsay teo aloha ity ihany koa ny filohan'ny fitsarana miady amin'ny elokabevava tao Frantsa, ny tamin'ny tsy anatrehany Nicolas Sarkozy izao fitsarana azy izao. Misy 13 moa ireo olona voaroaroy niaraka tamin'ny Nicolas Sarkozy tao anatin'izao raharaha izao, ka raha imasokaiky amin'ny alalan'ny fitaovana elektronika ity farany mandritra izay fotoana hanefany ny saziny izay. Raha tsy ahivina dia ity no fanamelohana faharoa azon'ity filoha Frantsay teo aloha ity tao anatin'ny volana vitsy izay. Ny volana martsa lasa teo mantsy dia efa voaheloka higadra mandritra ny 3 taona ny tenany noho ny kolikoly sy ny trafic d'influence. Marihana fa isan'ireo filoham-pirenena Frantsay nifandray akaiky tamin'ny filoha rajoelina Nicolas Sarkozy ary tonga nanatrika ny investitura tetsy Mahamasina tamin'ny fotoana nandraisan'ny filoha rajoelina ny fahefana. Vaovao avy any Beirut kosa indray dia tsy mitsahatra ny mitakana marina mikasika ny nahatonga ilay fipohana goavana indronsesy atao anatin'ny seranan-tsambo ny Beirut hatramin'izao ny ponina ao Liban. Ny fampitoana teo anolohan'ny fitsarana indray ireo vahoaka marobe omaly nanaran'izy ireo ny tompon'andraikitra tany antoerana. Mbola injavandre maefa sy tahirinena hatrany. Ils veulent connaître la vérité à Beyrouth. Vahoakanjato ny tao Liban omaly no nirohatra teo anolohan'ny fitsarana. Takin'izy ireo nanafainganana ny fanadihadiana mikasika ny tena tomponantoka tamin'ilay fipoahana goavana indronsesy tao amin'ny seranan-tsambo ny Beirut izay nahafatesana olona maro. Nambaran'ireto vahoaka ireto ihany koa fa nisy ny tsindry ara-politika nazo ny mpitsara izay nisana ny fanadihadiana ka mialohan'izy ireo tanteraka izany. Naneho ny atezerany sy ny alahelo moa ireto vahoaka ireto satria nahato aloha ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao raha ny loharaham-bavao hatrany. Isan'ny namony ainy tamin'ny fipoahana iny ny zavikeloko tsy afaka ny amela fotsiny amin'izao ireo navandoza sy nahafaty ny zavikeloko ao ho ity raim-pianakaviana iray ity ary tsy afa-miala amin'izao ihany koa ireo tompon'andraikitra nampiaty ny fanadihadiana mikasika ity sy raharaha ity. Tonga eto izahay ary te hilaza fa tsy misy ny fijerevana ny zoma olona sy ny fiarovana ny vahoaka eto Liban taorian'ireny nahafaty ny havana ireny. Tokony avelan'izy ireo hanao ny asan'ny fitsarana ho ity raim-pianakaviana ity ary amoaka ny marina hoe izany tena tomponantoka tamin'ny fipoahana nahafaty olona marobe iny. Raha ny filazany manam-pahefana ao Liban aloha hatramin'izao dia vokatry ny tsy fitandremana tao amin'ilay stockage nisy nitrate d'ammonium nandritra ny 7 taona no tena antony nahatonga ny fipoahana izay nahafatesana olona misy 400 ary naharatrana olona misy 590 ankoatra ireo fotodrafitrasa simba sy rava tanteraka. Toute enquête internationale. Ny vaovao politika kosa indray no raha itsika manomboka eto eo anivon'ny vaovao ny asa fanaovana gazety dia atahorana mafy nisy ny krizy ara-politika aorian'ny fifidianana raha mbola mitohy io fitsabany ministera serasera sy ny kolotsaina ao anatin'ny olavitry ny mpanao gazety io raha nambara ny namana mpanao gazety Fernand ndresaka taminay tamin'ity androany ity ary ny atseprian'izay eo amin'ny sary sy ndratsary ny tokora marla. Tsy ampisy fitoniana ara-politika eto Madagasikara aorian'ny fifidianana ny fitsabany ministra ny serasera ankehitriny ireo birao olavitry ny mpanao gazety hoy Fernand fantatra mantsy fa misy ihany koa ny kajikajy politika avolenta ao ambadika izany fitsabana izany raha nambarany hatrany. Ny tena zava-toza manana tanina tena hoe akaiky antsika indrindra ngamba dia fifidianana amin'ny 2023 misy crise-na poste électorale mety hitranga satria maleo tena vao miara-misahana fifidianana dia maleo tena. Ity zany zao isy olon'ny freedom ao na tiana na tsy tiana izy aloha zany ny ministra ary izy ametraka ny olonao
dia ho anareo zany mpanao politika izay mety ho candidat adio tsara fa tsisy fifidianana adio zany eto fa hitombo indray zany ny olona fitondrana izay karakara ny fifidianana raha zao zava-misy zao. Ankoatr'izay ihany koa dia atahorana mafy ny iarany didijadona ireo aina manjery tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny famoaham-baovao sy ny maro hafa. Ahina ihany koa ny fizarazarana eo amin'ny samy mpanao gazety. Fa ilay ho lafitra zay fanjakana ny ametraka azy tsy hisy mihitsy zany hoe na ny vaovao izay avoakanao raha pitso dia ozy izy ry zareo hoe tsy vaovao io tsisy fahalalahana ny asa fanaovan-gazety izy zany eto. Ary mbola hisintomako ny saintsika zany dia zao hoe kara-panondro no entina mifidy taizany ny zavatra ohatra zany le fifidianana karakaraina zany zany raha ho an'le olona milatsaka tena aleoko tsy manao satria vao anao an'le fifidianana dia misy korotana zany hoe candidat tokana raha ny tokony izy tokony ny mpanao gazety rehetra no hifidy anao. Zava-misy nefany misy efa eo amin'ny 2 arivo mpanao gazety tsisy nanao candidat na iray ary ny tena mahagaga dia zao na le olona akaiky ny ramatoa ministra ngeka tsy nanao candidat taoko hoe 80% ny anao manjery manohana fitondrana fa tsisy nanolotra candidat na iray azy. Zany hoe zany misy dika be io fantatra le mpanao gazety fantatra le anao manjery izay manohana fitondrana fa zava-doza ho an'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ataon'ny ramatoa ministra dia izay mahatonga ny tsisy candidat io. Raha araka ny fantatra dia ho tanterahana ny 12 oktobra ho avy izao ny fifidianana ho lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny tena mampanahy ny mpanao gazety tsy makasitraka izao fifidianana izao ihany koa dia amin'ny alalan'ny kara-panondrom-pirenena dia efa ahafahana mifidy. Telo eto Madagasikara kosa no tsy mbola manana gouvernorat na lehibe ny faritra amin'izao fotoana izao. Efa hiditra ho 3 taona ity ny fitoam-piasan'ny filoha repoblika amin'izao fotoana izao. Mbola barainy kosa ny momban'ireo faritra telo ireo. Nitondra ny heviny androany ny mpanao politika iada araka izao fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tokora Marla izao. 3 taona latsaka kely nitondrana any Madagasikara tsy mbola mahita olona atao gouvernorat am-Betsiboka, vadivavy ary fitovinany ny filoha Rajoelina. Izany tokoa ve le hoe tsy niomana nitondra fa tonga ho azy ka tsy manan'olona any amin'ireo faritra ireo. Ny olona ho an'ny firenentsika amin'izao dia misy fitavozavozana be tena fitavozavozana be mihitsy ny fametrahana olona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Nefa raha hitondra fanjakana zany ianao vao mipotsaka filoham-pirenena ianao dia efa fantatra talohan'izay ny olona rehetrarehetra mety ho apetraka ao amina toerana maro isan-karazany. Vitsivitsy any sisa no mety hoe avelanao mba hoe anaovanao an'le toerana ho an'le olona nanao alliance sy le olona niarany asa taminao zany. Fa ny olona rehetrarehetra apetraka ao amin'ny toerana tokony isy asa dia efa ny ampiandohana dia efa fantatrao daholo zany le fiomanana zany. Ka raha ohatra ianao hoe mitavozavoza be ohatra hoe mametraka olona amin'ny toerana any dikan'izay tsy manana olona mihitsy ianao, tsy manana olona ary le tsy fanananao olona sy tsy fiomanana dia voapirofo amin'ny asa atao. Ohatran'izany zao ohatra hoe ny amin'ny reny ministra izay tena manahirana be fa efa voatery tsy maintsy asorina no tsy fahalalana ilay olona tany am-piandohana. Ny lehibe ny faritra mbola betsaka ny tsy voatendry. Ny antony dia tsotra ihany tsy manana olona izy alohany amin'ilay faritra nefany tokony ho tsotra kely ny maninana izany satria tamin'ny ianao ny fidiana filohan'ny repoblika dia tokony nanan'olona ianao isaky ny faritra rehetrarehetra ary izay olona izay nampandresy lahatra ny olona tany an-toerana sy nampandany anao ka matoa ianao tsy manana amin'izay olona izay ankehitriny efa 3 taona teoriana ny dikan'izay tena tsy nanan'olona ianao fa nahagaga fotsiny zany le hoe fahalan'ianao tao amin'ilay toerana tamina io fotoana io. Arak'izany dia sarotra ny inona amin'ny fampandrosoana raha toy izany ny fomba hitantanana ity firenena ity raha araka ny fanazavana trany. Raha ny resaka fampandrosoana indray kosany dia io moa dia tena hitantsika hoe le manindra n'ilay olona ary manahirana ka ao anao moa ny fampandrosoana any amin'ilay toerana. Faharoa manarakaraka an'izany izay dia isan'ny manohatra mihitsy ny an'io tsy fifandanjana amin'ny asa rehetra atao io amin'ny ohatran'ny misy fitanilana zany amin'ny fampandrosoana rehetrarehetra atao misy dia tena ezahana ho tambatambazana sy atao arak'izay mampety azy mihitsy ny faritra sasany. Misy kosa nefa tena tsisy mihitsy adino ary na dia efa mampalahelo ary dia mbola adino ihany. Tsara moa ny manamarika
fa tsy ny gouvernoura ihany no mbola tsy voatendry fa maro dia maro ihany koa ireo firenendehibe tsy hananany Madagasikara masoivo izay mariky ny fitavozavozana ihany koa izany tranga izany. Fanamoaka fanambarana mahakasika ny dia filoham-pirenena tany États-Unis ny herinandro lasa teo ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe tamin'ity androany ity ateboka nisongadina atao anatin'izany moa ny tokony ampiasana ireo vola azo avy amin'ny mpamatsy vola ao anatin'ny mangarahara tanteraka Javandre Mahefa sy Tahirinena. Vola mitentina 2.3 sy 300 tapitrisa dolara no azo ny firenena malagasy avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Raha ny fantara dia vola tsy averina izy io ary natao ho fanarenan-doha tao aorian'ny valanaretana Covid-19. Midika ho fatokisana ny fitondrana malagasy izany ho ny KMF Knoe ka tsy tokony atao veran-javony fotsiny izany ary ho lasana amin'ny zavatra tsy tokony alehany indray ny fampiasana ireo vola azo ireo. Namafisin'ny KMF Knoe atao anatin'ity fanambarana ity ihany koa fa tokony atao mangarahara ny fampiasana ireny vola izay azo sokajiana ho volam-bahoaka ireny. Manao antso avy ihany koa mba ho tena tetika samy mpaka tanteraka amin'ny olom-pirenena tsirairay ny fampiasana ireny vola azo ireny. Dia raha malala mantsy ho hatrany ny fanambarana fa tena sahirana ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandrony. Mila tetika samy matotra sy mipaka amin'ny vahoaka mba hiadiana amin'izany fa indrindra tao aorian'ireny valanaretana Covid-19 ireny. Ary farany dia nanamafy ny KMF Knoe fa tsy misy fivoarana azo na ho tonga ho azy mihitsy raha tsy ny fanajanany fitsipika no atao fototra ny fiarahamonina na atao anatin'ny firenena io na ivelan'ny firenena ka takiny amin'ny olom-pirenena rehetra izany na ny entana izany na ny mpitondra. Fa efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fisokafan'ny sistany ireo mpisehatra momba ny fizahantany amin'izao fotoana izao. Mpisehatra iray momba izany indrindra no nitondra fanazavana mahakasika izany raha niresaka tamin'ny andro miaratiana sy andro rakotomalala tamin'ity androany ity. Ny 20 aogositra lasa teo nandritra ny fionan'ireo mpandrara amin'ny firenena amin'ny teny frantsay dia nilaza ny filoha Rajoelina fa vinavinaina isokatra amin'ny volana oktobra ho avy eo ny sistany Madagasikara. Tsy voaresaka nefa izany tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Raha ny tokony ho izy anefa tokony voaresaka tao anatin'izany ny fisokafan'ny sistany. Antony ny filan-kevitry ny minisitra no mamaritra ny asa tao isan-kerinandro. Rampitso no migadona ny volana oktobra saingy tsy nisy izany. Ankilany nanambara ny mpisehatra amin'ny fizahantany fa miandry fiatratra io fisokafan'ny sistany io. Raha izay aloha dia manantena foana izay amin'ny fisokafana izy io satria io ny asa famelomana sy ivelomanay tena tokony zava-misy tokony raisina atao lara-pahamehana ny programmany zany fisokafan'ny fizahantany zany satria zava-dehibe ho an'ny tsy teny fotsiny ho anay mpisehatra izany fa ho an'ny rehetrarehetra na ho an'ny firenena ry zany nge zava-dehibe ka tokony atao tsara ny programma hoe tena isokatra ve inona ny zavatra entina amin'izay fisokafan'izay mba ahafahantsika manatsara sy ahafahantsika manatsara izany sehatra ny fizahantany izany. Efa niomakomana ihany izahay amin'izao fotoana izao. Nateo raha ny olana ny sedraina satria raha nahita fa amatona mihitsy izahay tsy hanasa dia mesaka izahay ary miomana izahay amin'ny fisokafana izany. Mahakasika ny fiomanana eo moa ny fiomanana ra-batana. Anisan'izany ny fanaovana vaksiny fanefitry ny aretina Covid dia amin'izao fotoana izay dia efa manomana ara-teknika izay amin'ny resaka kojakoja na fitaovana na zavatra maro entina miatrika izany asa izany. Nandroso tosikefitra moa ity mpisehatra ity amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fizahantany indrindra amin'izao vanim-potoana ny Covid-19 izao. Dia maro ny zavatra tokony atao. Ao ny fanaovana ny raha tsy teny fotsiny hoe fijerena sy fanisana ireo mpisehatra satria amin'izao fotoana izao maro ny olona izay ao anatin'izany fisahantany izany tsy manaraka ny lalàn'ny asa raha tsy teny fotsiny amin'ny fananana ny taratasy ahafahana manao an'izany asa izany. Eo ihany koa ny fanomezana ny sy fiaraha-miasa amin'ny mpisehatra sy ny fanjakana satria
mialatsiny amin'ny tena ty fa tsy de nahita fiaramiasa izahay tena nivon'ny mpitantana tena nivon'ny tompona andraikitra raha ho anay mpisehatra amin'ny fizahantany no resana raha ny zava-misy eo amin'ny fitaterana anabakabaka no asiany teny dia mbola ho sarotra ny fisokafany asistany raha milaza fa vonina ny fanjakana mifanohitra amin'izany ireo kompania mpitaterana raha tsaifina ho any ary madagasikara tsy manana fiaramanentina afaka manao sidina ivelany ankilany etopiany airlines sy air austral nanafoana ny sidina mizotra tia madagasikara amin'ny volana oktobra ho avy io na dia izany aza nefa efa nanome toky ireo mpisehatra amin'ny fizahantany fefavonina avokoa ny lafi ny ara-batana ny aray teknika araka ny fanazavana nataony fanaleo ny heviny makasika ny tetikasa teleferika ho atao eto Antananarivo renivohitra ny mpahay politika Jamsaratsima nambarany fa inina nampahatraina ny vahoaka malagasy ankehitriny Germain Menjanary sy Mano Randriamalala araka ny tatitra eo anivony contriéconomie.com dia tafakatra 770 sy R1 tapitrisa euro ny trosan'ny Madagasikara tao anatiny roa taona 420 sy 5 tapitrisa euro ny taona 20 ary 700 sy 4 tapitrisa euro ny taona 7 sy 2 tsy mbola voafaritra tao anatin'izany tatitra izany anefa ireo trosan'ny fanesy farany teo toy ny tetikasa teleferika ny fampiasana ny vola azo anefa dia tsy mifanandrify amin'ny lahara-pamehana ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy ny fametra-pialandy amin'ny tsy fahafantarany ny fotodrafitrasa tena ilain'ny vahoaka no takiny hoy James Ratsimo tao anatin'ny fandaharana sahi lasa zao peuple mielandre matofoloha manana fahendrena aza misehoseho midedadeda ohatran'io aza misolelaka any amin'ny vazaha fa raha tena iady ianao voniny zay anampy anao dia mazava nge ny tanjonao isolelaka amin'ny vazaha ivarotra ny tanindrazana zay ny tsy azo ekena apitrosatra ny taranaka génération firy no asino amin'ny babiny trosanao nefa ianao manomorona trano ary Suisse manorona trano any Dubai any sinna eran'izao rehetrarehetra zao ary tsisy malagasy hoe matoky ny tsony aloha tsorina marina fa izy mbola midetaka sy mampiasa vola dia zay ny mbola mahatonga amin'ny malagasy tsy samy teny filoha amin'ny mapara filohan'ireo hoe mapara na IRK na IRD mialatsiny aminao raha madokolimansa fa amiko zany miezany tanora hoe isika rehetra miaraka amin'ny débile isika rehetra miaraka amin'ny ketrina sy ny sisa amiko le izy efa izy rehetra sisa ary tsy manana pilier tsony izy manovana azy miaramila sisa sy reo fonctionnaire ampijaliana tsy samy grevy satria mbola te handray vola ary indrindraindrindra le trosany lazainao teo décaissement extérieur sisa ny ekinany nefa ireo tsy mitondra ninninona ho amin'ny vahoaka malagasy niteraka fanehoan-kevitra maro ho an'ny olom-pirenena moa ity kabary izay nataony any radioela ity izay milaza fa hitondra fandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy ny tetikasa teleferika tao no laza fa 400 ndray ny det nampibabenao ny vahoaka malagasy ity ary ny sosialim-bahoaka efa nahitana vahaolana ve hoy kosa ny sasany ampiakaro ny karamanympiasa fa tena tsy maraka ny vidim-piainana miakatra intsony fa miakatra isan'andro ny vidinentana hoy hatrany ny faneho-kevitry ny olom-pirenena momba izany araka izany dia nafonja ny fandarana sahilasy zao tamin'ny androny omaly tsy nisorona ary mbola nahintsy ny profesora James Ratsimo raha naneo ny heviny momba ny fahitany ny raharam-pirenena eto Madagasikara indrindra ny fitakiana ireo nosy malagasy bodony frantsay ireo araory antsiprian zay eo amin'indra tsara ny toky raha marla fisehosehoana ivelany fotsiny ihany ny an'ny filoha Joel momba ny fitakiana ireo nosy malagasy bodony frantsay ireo hoy ny profesora James Ratsimo fantatra tokoa mantsy fa na ny tenany aza dia mizaka zopirenena frantsay ary mbola manaiky ny fanjanahana ataon'izy ireo hita ihany koa ny tahotra ananan'ny filoha malagasy raha tsy laza afa-tsy ny sehatra ara-tafika samy malala dolo tsika fanonganam-panjakana ny natongavany teo ary alabatony natongavany teo momba ny nosy malagasy indray ny resantsika dia mazava ny tanjony hatramin'izay vao niala teto izy dia efa nitabataba hoe andeha iresaka momba ny Élysée Parsa ny andana Nigeria amin'ny Macron ny fomba firesany tany amin'ny Nations Unies ireny ny antony tsy nitondrany nay dia tsotra efa fantatra fa tsy sahy taken'io izy fantatra
fa nampiaradia amin'ny ao ara samy malala daholy a fa matahotra ny frantsay izy ny olona rehefa mitaka misy raha latsaka mihitsy zany hoe mitaky fahafahana zany nanazava teo hoe ny Algérie, Vietnam maromaro izy sady afaka izy a namorona ny monnaie izy ny volana izy de afaka izy de miasa tsara izy isika manana ny ariary nefa maninona tsika mbola ao anatin'ny vahoan'ireo frantsay reo foana io no lazaiko hoe fa fantatra ange ny frantsay hatramin'izay fa mpanjanaka ary mpangalatra aty Afrika Ray Manontolo firenena vitsy de vitsy ao sisa mbola azon'izany any a ary ao anatin'izany tsika ary mbola manampy tamby azy voalazako taminao teo hoe 570 fotsiny hoe miaramilany ao légionnaire apetrany ao de inona ny tafika malagasy ohatran'ny amavanina le izy a nefa tena manana tafika sika na de fitaovam-piadiana maivana ara fa rehefa amositra ny vahoaka malagasy ny fitondrana io de manana fitaovana arme de guerre izy fa rehefa kosa hitaky ny tandrazana de miforitra manoatra no zazakely voateraka inona ny anton'izany tsy anao mihitsy izy zany za tsy matoky mihitsy hoe a ifilo io no hitaky ny nositsika ny tena ataon'io de hivarotra ny tandrazantsika ary mpivarotra tandrazana io mpangala bato io zany ny tena fijeriko azy raha tsaivina de efa nisy ny fehi-kevitra navoaka ny filan-kevitra ny firenena mikambana tamin'ny 12 Desambra 770 sy ndraiky 12 Desambra 770 izay milaza fa any Madagasikara ireo nosy malagasy ireo tsara ihany koa ny manamarika fa fampatoriana mitsangana sy langarano fotsiny ihany ny filazana fa ny fitondrana rajoelina ireriany no samy taky ireo nosy malagasy ireo efa samy taky ireo nosy malagasy ireo avokoa matsy ireo mpitondra fandimby rehetra talohany andry rajoelina fahafahinao kevitra mikasika ny fanafarany fanjakana vary sy entana fampiasa amin'ny andavanandrom-piainana no nasongadon'ireo solomba-vahoaka ny vahiny tao anatin'ny fanjarana miara-manonja tamin'ity androany ity nabitsoferisitraka sy tahirinena nanambary ity fitondrana ity fa nafatra vary sy entana fampiasa andavanandro 20 sambo tsy manaraka ny kalitao izay ilain'ny mpanjifa akory nefa ny vary afarana avy any ivelany eo koa ny entana efa landaty izay miparitaka eto amintsika fanampisinana vahoaka malagasy izany na dia miaina anaty fahantrana lalina ary ny vahoaka dia tsy tokony atao toy izany raha ny fanazavana mampalahelo ny tatsa malagasy satria eto amintsika dia tsara mafantatra fa mivalopolo isambaton'ny vahoaka malagasy dia tatsa avokoa ka raha reo tatsa reo no tena jeren'ny fanjakana ampin'ny fanjakana ary eo manko mametra-panontaniana ny fanjakana manam-bola anafarana vary anafarana entana avy any ivelany ho an'ny vahoaka malagasy zay zavatra zay hoe vahaolana maharitra ary solution ve zay zavatra zay satria tsy androanina raha-pitsona raha volana ihany ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainany zanak'olombelona fa mitoy arak'izay tombonandro omen'Andriamanitra azy ka zany rehetrarehetra zany mila jerena hoe atraiza marina no atao hoe fahalalan'le fahaizan'ny fanjakana zany manampy ny vahoaka malagasy sy manampy ny tatsa zay tena raha tsy teny fotsiny hoe Ambatondrazaka maro voay aty amin'ny ilany avaratry Tananarivo tony Anjorobe Mangamila re zany dia mamokatra vary avokoa na iny faritra andrefa ny Tananarivo hatrany Atsirobanditsy rehetrarehetra reny na tsy teny koa ny resaka voamaina zany io na katsaka io na tsaramaso na tsy asisa rehetrarehetra reny tena mamokatra ny firenena malagasy mamokatra ny vahoaka malagasy fa ny zavatra mametra-panontaniana hoe fa maninona izy ireny tsy ampiana maninona tsy mifantoka aty amin'ny fambolena ny fanjakana satria ny fambolena nge tena ahafahantsika miala amin'ny anoanana ihany koa asiana solomba-vahoaka ny Madagasikara alamba tsy mazafy resaka ihany koa ny mikasika ny trosababen'ny Madagasikara natao ity fitondrana ity maro dia maro ny findramam-bola nataon'ity fitondrana ity tao anatin'izay telo taona ny tantanan'izay raha jerena ny akapobeny zany findramam-bola nataontsika zany dia manodidina ny amin'ny 3 milliards de dollars anoany ny totalany zany hoe vola efaitsika vahoaka malagasy zany ao anatin'ny taona maro raha isika manokana ohatra ny
mahakasika zany amin'ilay tetikasa zay noresahana teo a ny hoe téléphérique zay nindramantsika vola tany amin'ny trésor public frantsay zany a de efa nambarany ny namana faniry teo hoe manodidina ny 150 millions d'euros ny tetibola anaovana an'izany téléphérique zany andalo tsy hoe lenanivon'ny antenne miram-pirenena moa ny ratification an'izany findramam-bola zany ary amin'izay ngamba no anapitsika fanampanazavana mahakasika ny hoe afrina ny andoavantsika azy manahoana ny zana-bola fa inona fa mbola amapolo taona ny maro ihany koa no anefatsika an'izany vola zany zay marihana fa raha io 150 millions d'euros io no avaditsika amin'ny volantsika malagasy amin'ny ariary zany de manodididina ny amin'ny 679 milliards d'ariary ihany hoany ny volany indra amin'ny fitondram-panjakana malagasy ny amin'ny trésor public frantsay anatanterahana anty resaka transport par câble ity na ny hoe téléphérique zany mbola mitana ny sainy maro hatramin'izao ny amin'ny hoe ametrahana téléphérique eto amintsika efa iaraha mahita ny olana eo amin'ny herinaratra ianan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy maika fa mbola isy ihany koa ny téléphérique tena mitsinjo ny vahoaka malagasy araka ny ambediteny marina ve ity fitondrana ity dia ny fanadihadiana koa ry toko lasy topoko vavy netoko manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androny ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza-donoina fa mbola misy ny fandarana global news aorin'izao fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny oroana tsara totry ny MBS ahoana kosa amin'ity arina ity dia mitondra ny lohateny hoe awak ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ary ho amin'ny rapitso indray toko lasy topoko vavy veloma topoko